fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehoan'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Azadio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao. Tafiditra somatsara ao anatin'ny fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana indray ary isika isaoranay ianareo izay mbola misafidy ary hiaraka aminay fa isaorana mandraka hariva ihany koa moa ilay tompo Andriamanitra avy indrindra izay mitondra ny fiainantsika sy ny tantana antsika rehetrarehetra ihany koa dia tafahoana somatsara isika ary ao anatin'ity fandarana androany ity fa atolotray ho anareo rehetra ary ny arahaba ho an'izay rehetra mahita sy manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao nizaniza ary naizanaiza toerana misy anareo dia samy arabaina avokoa amin'ny anarany Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Raha misy moa ny sambany izao anio zao izay voasendra tafaraka aminay dia arabainay manokana ihany koa ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ity fanarahana ny fandarana ity. Minoa ianao ary matoki fa tsy kisendrasendra kory izao hifanenanao amin'ny fandarana androany izao ary tsy hoe fifandrifinjavatra fa ny tena marina dia ilay Andriamanitra avy indrindra mihitsy no nitondranao sy ny tantana anao ihany koa mba ahita ary izao fandarana izao satria misy zavatra tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainanao ka mba ahafahanao mandray izany sy ahafantaranao hoe inona zany antony zany dia raha tsy tapaka intsony ty fandarana ty ary manomboka androany fa aoka tsy hoe izao an'izao ihany ianao no hanaraka ka aza tapaka intsony ianao raha toka hoe androany zay voasendra tafaraka aminay fa misy antony lehibe mato mifanena isika ary indrindraindrindra tiako fantatrao hoe zava-dehibe amin'ny tsirairay izao fandarana izao. Pasteur fitiavana herinirina moa no manolotra ny fandarana amintsika ary faly tafaradalana aminareo indray dia manasa anareo anaraka sy anjohy hatramin'ny farany ary izao fandarana izao fa ivavaka indray sika aloha metraka izao fotoana izao eo ambany fitarian'ny fanahin'ilay Andriamanitra lehibe satria fa fantatsika tsirairay avy moa hoe tsy efa ny fisainana izao fotoana izao tsy vitany fahaizana sy ny fahalalana fa dia ankinitsika tanteraka mihitsy amin'ilay Andriamanitra avo indrindra izany ka dia izay no mahatonga antsika hoe hivavaka fa tsy za rery no mivavaka fa tiako ihany koa hoe ianareo rehetra any amin'ny toerana izay misy anareo any dia mba samy hivavaka miaraka amiko satria mety misy etaetam-ponao tianao hotononona amin'Andriamanitra dia afaka miteny an'izany ianao ary minosy matoki tanteraka hoe miaina izy amin'izao fotoana izao. Ndao mivavaka ary angatao ny fanamasina hitantana ny fotoana hiasa amintsika rehetra ny atokantrano any ary ahatanteraka sy andrindra izao fandarana izao hatramin'ny farany. Samy mivavaka ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Ry rainay tsara indrindro, ianao no rainay, ianao no Andriamanitra ka tsy manana afa-tsy ianao izahay. Indro tonga eto anoloanao indray izahay amin'ny alalana ity fandarana ity. Fantatrao ny fiainanay tsirairay avy. Tsy misy miafina aminao tompo ny mombana rehetra koa dia indro izay miantoraka aminao, miondrika aminao sy miankohaka aminao tompo, mitalao sy miangavy ary mianoanay ka mandrenesa mivavaka sy ny fitarainana izay ataonay. Izao fotoana izao izay apetraka am-pelantananao dia aoka mba ho toto sainao, aoka mba ho lavo rary tanteraka tokoa hatramin'ny farany atsakany sy andavany Andriamanitra. Koa apetrao eto ambavako ny teny ary aoka tena isy fananao mahery asa anositra amiko ihany koa dia atateraka ny fahefanao sy ny asanao magaga amin'izao fandarana izao. Fa aoka ihany koa vanginao ny olona tsirairay
alala izy voalohany indrindra fa ianao no miteny fa tsy izao, feno hery avy aminao zao fotoana zao, feno ositra avy aminao, koa kasio izy ary tendreo mba hanaiky fa tsy hanam-pandavana na dia kely azy ny teny izay hotoriana amin'ny androany. Dia aoka hoenonao ny veony sy ny fivavahany raha mitaraina aminao izy, raha mivavaka aminao noho ny ady izay hatreny, noho ny olana izay misy eo aminy na ny aretina ihany koa, dia anehoany voninahitra ao Tompo, na dia any amin'ny toerana tsy hitany masina ihany azy, satria ianao dia mahay miasa tahaka an'izany. Misandrata tamin'ny avy indrindra ianao raha io, voninahitra ny ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Nantenaina fa ny fanahin'ny ilay Andriamanitra avy indrindra izay nangatantsika tamin'ny alalan'ny fivavahana teo no hitantana sy hantanteraka izao fandarana izao. Eny isaoranay ianareo izay mbola misafidy ary hiaraka aminay, fa teny kely fotsiny moa antsika izay mpanaraka izao fandarana izao ary eto amin'ny Televiva eto Mahajanga. Dia ny fandarantsika moa zany dia somary nasiam-pamerenana kely ny anakiroa tamin'ny herinandro iny. Ny antony moa dia lehibe sy goavana tokoa, fa ny azo ambaranga dia hoe izay no fitarihana sy ny fandaran'ilay Andriamanitra avy indrindra. Mafaly antsika ihany koa angamba nefa nahita ireny fandaran'ireny naverina, satria tiako ny manambara amin'ny tsirairay hoe zava-dehibe tokoa iny fampianarana mikasikasika ny fahatezerin'Andriamanitra iny. Hotohizantsika ary izany fandarana izany androany, fa azadino ny zavatra narahantsika teto farany dia ny fitanisana ny loza fahafito farany. Dia misy zavatra 5 ao anatin'ireo, ao anatin'io zavatra io ho tanteraka. Voalohany moa dia le hoe helatra na hoe tselatselatra ny andro. Faharoa ny feo, ny feo miaraka amin'ny tselatra dia tsy inona akory fa ny fiavian'ny varatra izany. Ka amin'izany fotoana izany rehefa tonga zany vanim-potoana io dia tsy hisy ninona iseho eto amin'ny tany afa-tsy ireo zavatra ireo. Hitselatra ny andro dia refitra ny varatra, ary ankoatr'izay ikotrokotroka tsy hisaotra izany zao tontolo izao. Fa ny mandimby azy moa na ny manaraka azy dia ny ororo-tany lehibe, ny tany manontolo mihitsy no iororo amin'izay fotoana izay. Ary ny farany indrindra dia ny havandra vaventy. Ny lanjan'ny havandra moa dia hoe talenta iray, izany hoe tokotokony eo anelanelan'ny 430 hatrany amin'ny 270 kilao na hoe kilograma izay ny lanjan'ny havandra anankiray amin'izany. Kanefa tsy havandra ray no iraraka, fa fantatsika foana moa hatramin'izay hoe rehefa misy ny havandra dia be dia be no miraraka. Amin'izany fotoana izany ary dia tsy ary tanteraka ny olona fa fahoriana ny fiainany, satria efa ela ny nanambaran'Andriamanitra hoe raha tonga izany vanim-potoana hanehoany ny fahatezerany eto amin'izao tany izao izany, dia hitomany ny olona rehetra. Araka ny teny voambara dia hoe na ny lehilahy mahery aza dia hitomany mafy amin'izay fotoana izay. Somary nodingantsika ny loza fahaenina, ny antony dia efa nolazaiko teto zany hoe fotoana hafa mihitsy no anaovantsika n'izy io, satria somary lavalava izy io, ka anio ary no manomboka hojerentsika izany loza fahaenina izany. Ny ahafantarany be sy maro azy dia ilay hoe Haramagedona. Hianatra mikasikasika ny Haramagedona tsika zany zao izay mahaberesaka dia mahaberesaka tokoa io, satria samy mampianatra arak'izay itiavany azy ny tsirairay, samy miteny arak'izay mba saim-patany sy izay mba zavatra takany kely ny olon-drehetra izay miteny sy mampianatra mikasikasika an'io Haramagedona io. Ny tsy niriko etoana ihany nefa dia izao izaho pastoera fitiavan'ny herinirina dia tsy nampianarin'olombelona fa Jesosy Kristy mivantana no nampianatra ahy. Ny zavatra ampianariko anareo rehetra zany izay efa nampianariko hatramin'ny fanombohan'ity fandarana ity dia tsy nianarako tany amin'ny olombelona, tsy nianarana taiza, fa ny anarana tao amin'i Jesosy, izany hoe izy mihitsy no nitonga tao tokantranoko dia nampianatra ahy ny fahamarinana rehetra. Ka izay rehetra horesahako aminao mikasikasika ny Haramagedona eto zany dia izay nampianarina ahy, izay noresahana tamiko, izay nampilazaina no holazaiko. Raha mino ianao tsy za no inonao fa Jesosy Kristy Tompo. Raha sanatria handahy ianao na hanohatra ka hoe tsy ino, tsy za koa no toerinao fa Jesosy Tompo. Ka dia fahendrena angamba no
everiko fa ananantsika tsiraray avy, tsy hisy andahan'Andriamanitra na kely ary fa samy anaiky an'Andriamanitra avokoa. Ndao ary raisitsika ny boky misy sy manambara zany hoe loza fahaenina izany na ny Armageddon. Ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo any no vakitsika izay teny misy an'izay. Toko fahaenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hatrany amin'ny enina ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary izao ny voalazany teny. Ary ny fahaenina napidina ny tahon-doviany tamin'ny Eufrata ony lehibe, dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fanahiny demônia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adiny ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiana, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ary nangoniny ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armageddon ireny. Anisan'ny zavatra sarim-patarany ty tantara ty, ary anisan'ny teny izay andosiran'ny olona be dia be, kanefa maro ihany koa no mampianatra azy amin'izao fotoana izao sy efa hatramin'izay arak'izay eritreriny sy arak'izay zava-patany. Dia mazava loatra zany fa ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona, dia izay tsy fahalalana izay no amoronany zavatra izay everiny hoe zao no hevitry ty teny sy tantara ity. Isika ary dia nampamakina aloha voalohany hoe inona ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo io andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo. Rehefa hitanao, satria niarana makitsika teo hoe zao teny voasoratra ao, dia indro ary ho azavaiko aminao amin'ny fomba tsotra, tena tsotra ny zavatra voasoratra, mba ahafahantsika mametraka tsara, mazava sy tena mazava ihany koa ny tena hevitra avoakan'ity Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo ty na ny Armageddon izany. Dia izy io ary mba tena hoe iraiketany ao an-tsainao, tsy hiala intsony, dia ataontsika amin'ny alalan'ny endrika somary tantara kely aloha ilay izy, mba ho azonao, satria ny tantara dia mora miraikitra ao anatin'ny sain'ny olona, tsy mila mitadidy be loatra izy rehefa mihaino tsara fotsiny. Ohatra zao hoe mijery film ianao, na mihaino tantara amin'ny radio ianao, na mamaky tantara amin'ny boky ianao sy ny sisa, dia mora miraikitra ao an-tsain'ny olombelona zany ny zavatra anankiray rehefa atao tantara. Dia izay no tanjonay andao aloha ho avadintsika ho tahaka ny tantara ity zavatra ity dia ho azonao tsara le toko sy andininy, zany hoe ny loza fahaenina. Ho azonao tsara, tiako ho azonao mihitsy zany hoe inona ny tena zavatra voateny sy voatanisa ao anatin'le fahitana aloha, zay tsika vao mamoaka tanteraka hoe inona no loza ao anatin'izany. Toy izao ary le izy, misy fizarana roa zany ty tantara ity. Ny fizarana voalohany dia zao: nisy anjely anankiray, anjely fahaenina, ohatran'ny hoe raha mpanao baolina izy dia numéro 6 zany, fa anjely izy ty, anjely fahaenina numéro 6. Dia nitondra ny tao anatin'ny loviany izy, niala avy tany amin'ny tempolin'Andriamanitra tany an-danitra tany dia nidina. Rehefa nidina izy dia nakany amin'ilay ony antsoina hoe Eufrata. Dia narara ny tao amin'ny ony Eufrata io ny zavatra tao anatin'ny loviany. Rehefa voararaka le tao anatin'ny loviany dia voalaza ny teny zany hoe ritra ilay rano, zany hoe tonga dia ritra le ony Eufrata, lasa tany maina. Rehefa maina le tany dia nisy lalana namboarina. Inona moa no antony hanamboarana n'iny lalana iny? Handehanan'ireo mpanjaka avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro. Zay zany le tantara anankiray voalohany zay averiko indreo mandeha. Nisy anjely anankiray nitondra lovia, dia narara ny tao anatin'ny ony Eufrata iny tao anatin'ny loviany iny. Raha vao voararaka tao anatin'ny ony Eufrata le tao anatin'ny loviany dia ritra io ony io. Raha voritra amin'izay le ony dia nisy lalana namboarina. Atao inona moa le lalana? Anamboarana, atao lalana ho an'ireo mpanjaka veizy avy any amin'ny fimposahan'ny masoandro. Mino fa tadidinareo zany, zay le tantara zay zany. Azonao ataony mamerina azy
fa ho azonao tsara zay. Dia ny fahitana nefa tsy mipetraka teo fa nisy fahitana faharoa ndray. Ny fahitana faharoa dia amin'ny 17 sy 17 novakitsika teo. Fa averiko alohan'ny ametrahantsika an'ilay tantara faharoa dia zao inona moa no antony nisinyity, satria fahitana faharoa izy ity. Fahitana voalohany zany le niresantsika teo, tantara voalohany le hoe nisy anjely anankiray dia nakany amin'ny Eufrata dia nararany tao amin'ny oniny tao anatin'ny loviany. Raha voararaka tao anatin'ny loviany, ritra le ony. Raha voaritra le ony, namboarina ny lalana. Atao inona ny lalana? Andehanan'ireo mpanjaka aveza avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Zay le fahitana voalohany zay. Dia ny fahitana faharoa ny 17 sy 17. Ny zavatra voalaza zany dia hoe nahita aho fa indreo fanamaloto telo tahaka an'izao. Zany hoe nahita anjely izy aloha, dia le tantaraintsika teo. Dia vity ny zavatra ray, dia nahita ndray fanamaloto telo tahaka an'izao. Fahitana roa samihafa zany reto. Fahitana voalohany anjely no hitany, fahitana faharoa fanamaloto telo tahaka an'izao no hitany. Ka inona moa no antony nahatonga n'ity fahitana faharoa ity? Misy antony tokoa satria nahavaka ny Jaune apôstôly lay nahita ny fahitana ao anatin'ny boky n'Apokalipsy rehetrarehetra dia nanoratra an'io. Nahagaga azy zany le fahitana voalohany, dia nisy fanontaniana tao anatin'ny sainy tao, zay omeko anao rehefa avy hoe ino ny fanontaniana io. Dia ovaliny zay fanontaniana zay mihitsy no nahatonga ny Jesosy Kristy nametraka fahitana faharoa. Dia andao ho avadintsika ho tantara indray le fahitana faharoa mba ho tadidinao tsara. Ny zavatra hitan'ny Jaune indray zany dia tsy anjely intsony fa fanamaloto telo tahaka ny saony. Dia ireo fanamaloto telo tahaka ny saony ireo izy dia navoaka ny vavan'ilay dragona sy bibidia ary mpaminany sandoka. Zany hoe ny dragona namoaka fanamaloto ray, ny bibidia namoaka fanamaloto ray, ny mpaminany sandoka namoaka fanamaloto anankiray. Dia ireo fanamaloto telo ireo zany tahaka ny sahona ny endriny dia navoaka n'ireo zavatra telo ireo. Dia raha vao nivoaka ireo fanamaloto telo ireo dia inona moa no antony namoahana azy? Dia hoe irahana ho any amin'izao tontolo izao. Dia atao inona na hoe hanao inona any amin'izao tontolo izao? Ny antony dia hoe hanangona ny mpanjaka n'izao tontolo izao. Dia hoe angonina atao inona indray ny mpanjaka n'izao tontolo izao? Angonina ho amin'ny ady. Inona ny anaran'ilay ady? Adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Zay le tantara faharoa. Dia averintsika tena hoe mirafitra tsara ary io tantara faharoa io. Nisy zavatra telo, ataontsika hoe zavatra telo le izy mba tsy hasarotra an'ilay izy. Dia inona avy? Dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Dia ireo namoaka fanamaloto ray avy. Ny endriky ny fanamaloto navoakany dia tahaka ny sahony, hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Raha vao samy namoaka ray avy ireo fanamaloto telo tahaka ny sahony, dia ny rahany ho any amin'izao tontolo izao ireo fanamaloto telo tahaka ny sahona ireo. Dia rehefa tonga any amin'izao tontolo izao ireo fanamaloto telo ireo dia nanangona ny mpanjaka an'izao tontolo izao. Inona ny antony anangonany an'ireo mpanjaka ao amin'izao tontolo izao ireo? Angonina ho any amin'ny ady. Dia inona ny anaran'ilay ady? Ny anaran'ilay ady dia hoe adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Dia ny zavatra ray tsara ao fantarina dia zao: ny fomba nanangonany an'ireo mpanjaka ireo dia tsy tamin'ny alalan'ny hoe fikabarina fa tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana mandaika. Zay zany ny tantara faharoa. Averiko indray mandeha, misy zavatra telo: dragona, bibidia, mpaminany sandoka. Ireo dia namoaka fanamaloto ray avy tahaka ny sahona. Raha vao nivoaka ilay fanamaloto tahaka ny sahona dia nirahan'ireo ho any amin'izao tontolo izao. Inona ny antony nanirahana azy? Mba hanangona ny mpanjaka n'izao tontolo izao. Angonina atao inona ireo mpanjaka n'izao tontolo izao ireo? Angonina ho amin'ny ady. Inona ny anaran'ilay ady? Adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ny fomba nanangonana an'ireo mpanjaka dia tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana mandaika. Zay zany le fahitana faharoa. Dia apetrako amin'izay hoe inona ny ifandraisan'ilay voalohany sy ny faharoa.
satria zay le hoy aho hoe nisy fanontaniana nipetraka tao anatin'ny Jaona, dia nametra-panontaniana izy tao anatiny, dia namaly Jesosy ka naneho fahitana faharoa. Zao ary ny tantara voalohany moa dia hitantsika hoe rehefa ritra le rano dia nanamboarana lalana andehanan'ireo mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Dia gaga be zany mpanjaka zany, tsy anankiray ireo mpanjaka ireo dia avy any atsinanana izy zany iampita iakandrefana, zay le hoe avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Dia raha voaritra le rano dia namboarina ny lalana dia niampita ry zareo, efa tsisy rano tsofa, efa lalana tsara no nandehanany. Dia ny zavatra nanontaniany Jaona zany dia zao, tao anatin'ny eritreriny dia hoe fa iza koa reto mpanjaka reto, ary anao inona reto mpanjaka ireto, avy aiza reto mpanjaka ireto? Zay ny zavatra nameno ny saina, iza ireo mpanjaka ireo, anao inona ireo mpanjaka ireo, avy aiza ireo mpanjaka ireo? Dia ovaliny zay fanontaniana napetraka Jaona zay indrindra no nametrahana indray fahitana faharoa, ahafahana mamaly azy zany izy ireo mpanjaka ireo. Dia ireo mpanjaka ireo zany araka ny tantara nivakitsika teo dia zao mpanjaka avy any amin'izao tontolo zao. Dia atao inona ireo mpanjaka ireo na anao inona ireo mpanjaka ireo? Dia hoe angonina ho any amin'ny ady, lay ady antsoina hoe adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa. Dia hoe aninona any ary voavaly aninona fa hoe avy aiza ireo mpanjaka ireo, dia efa voateniko teo hoe avy any amin'izao tontolo zao. Zay zany ny fandraisan'le fahitana voalohany sy ny fahitana faharoa. Ny fahitana voalohany zany dia nanehoana n'ilay anjely nandraraka ny tao anatin'ny loviany tany amin'ny Eufrata, dia ritra le ony dia namboarina ny lalana, atao inona ny lalana, andehanan'ireo mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Dia nanontany Jaona, iza koa ireo mpanjaka ireo, avy aiza ireo, ary anao inona ireo? Dia mivaly fanontaniana dia hoe iza le mpanjaka n'izao tontolo zao, avy aiza ireo mpanjaka ireo, avy any amin'izao tontolo zao, ary anao inona ireo mpanjaka ireo, angonina ho any amin'ny ady. Inona ny anaran'ilay ady? Adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa. Dia zay le tantara voalohany sy ny tantara faharoa. Dia ny teny zany eo amin'ny farany eo amin'ny 1:12 dia hoe avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro izy, avy any atsinanana zany zareo. Fa raha ny fahitana voalohany aloha zany dia ohatran'ny hoe mbola nisy rano teo dia tsy afaka niampita ry zareo. Fa raha ohatra zany ka hiampita izy avy any atsinanana dia hiankandrefana. Dia niritina le rano dia namboarina ny lalana dia niampita ny ankandrefana izy zany. Rehefa tafita izy dia dinganina avy hatrany any amin'ny 9:40. Dia ny teny eo amin'ny 9:40 dia hoe ary nangoniny ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny. Zany hoe mpanjaka ireo zany dia nangonina nentina nakany amin'ilay tany izy zany antsoina hoe Haramagedona. Ka misy dikany matoa nosoratana manokana hoe natsoina amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona. Ka zay aloha zany lay endriky ny fahitana fotsiny aloha zay nazavaina taminao zay zany hoe azavaina hazava aminao tsara le teny voasoratra aloha hoe toy inona ny firafitra le fahitana. Ny fahitana zany dia mizara roa, fahitana voalohany sy fahitana faharoa. Ny fahitana voalohany no tena resaka be eto, fa ny fahitana faharoa dia nentina nanazavana fotsiny avy tamin'ny fomba ahoana ny nahatafangona an'ireo mpanjaka ireo teo amoron'ilay ony antsoina hoe Eufrata. Dia efa nazavaintsika teo ilay izy. Fa ny tena fahitana zany raha raisintsika tsara io andinin'ny rehetrarehetra io, na ny hoe loza fahaenina dia ohatran'ny hoe 12 dia tonga dia mifampitohy avy hatrany 12. Andaony atambatsika ireo andramantsika vakina tonga dia atambatra le hoe 12 sy 12 dia tonga dia mazava be le izy. Tsy vakitsika tsony zany ny eo anelanelany ataontsika ohatran'ny hoe tsisy ireo anelanelandreo no, fa tonga dia 12 dia mitsambikina 12 dia mifampitohy tsara ireo, mazava aminao izy amin'izay. 12 ary vakitsika indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy dia avy hatrany tonga dia 12. Ary ny fahaenina napidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata ony lehibe dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. 12 tonga dia mitohy hoe
avy any amin'ny fimpisahan'ny masoandro dia mitohany dia hoe ary nangonina ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Aramageddona ireny. Tanao tonga dia mifampitohy tsara ny 12 sy ny 19 hoe ritra le rano dia namboarina ny lalana dia nepita ozy ireo mpanjaka ireo. Mpanjaka avy any amin'ny fimpisahan'ny masoandro zany hoe avy any antsinanana izy dia andehaka andrefany. Dia nitohany dia hoe nangonina ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Aramageddona ireny. Ka ho jerentsika eo anatin'ny fandarana moa hoe aiza ho aiza no misy an'izany tany antsoina hoe Aramageddona zany. Fa zay aloha zany no atolotro anao androany ny firafitra na hoe ny endriky ny fahitana aloha izay no azavaina taminao zay ka natao tamin'ny alalan'ny tantara le izy mba ho tadidinao tsara. Dia averintsika tsara ary le tantara sy ny firafitra le izy. Voalohany ary dia nisy anjely anankiray numéro 6 nitondra lovia izy io dia lasa nakany amin'ny ony antsoina hoe Eufrata. Rehefa tonga nakany amin'ny ony Eufrata izy dia nararany tao anatin'ny ony io ny tao anatin'ny loviany. Raha voararaka ny tao anatin'ny loviany ritra avy hatrany le rano. Raha voaritra le rano dia nanamboarana lalana aingana. Atao inona le lalana? Andehanana nyreny mpanjaka avy any amin'ny fimpisahan'ny masoandro. Dia raha tonga dia mitohy avy hatrany amin'ny 19 dia hoe nandeha ary le mpanjaka ny ampitan'le ony izay efa tsy rano intsony fa efa lalana voavoatrany teo dia nentiny reny nangonina reny ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Aramageddona. Dia zay ny tena fahitana, zay ny tena iavian'ny loza fahenina ary zay ny tena hoe zavatra ho tonga eto amin'ity tany ity. Fa tao anatin'le nahitan'le fahitana voalohany io Jaona dia nisy zavatra nanitikitika ny saina. Reto avy zany voalohany dia hoe iza koa ireo mpanjaka ireo. Faharoa dia hoe atao inona na anao inona ireo mpanjaka ireo. Ary ny fahatelo dia hoe avy aiza ireo mpanjaka ireo. Dia zay ny nanehoana n'ilay fahitana faharoa izay eo amin'ny 17 sy ny 14 hoe avy aiza ireo mpanjaka ireo dia zao avy any amin'izao tontolo izao ireo. Zay zany le hoe avy aiza le mpanjaka avy any amin'izao tontolo izao. Dia mazava zany hoe iza le mpanjaka n'izao tontolo izao ireo. Inona ny antony nanangonana azy na hoe hanao inona izy na atao inona izy dia hoe angonina ho any amin'ny ady. Inona ny anaran'ilay ady? Adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy to. Dia zay ny namalina n'ilay fanontaniany Jaona. Dia endriky ny fahitana faharoa zany zay. Dia mazava aminao tsara zany hoe avy tamin'ny alalan'izay zavatra zay na ny fahitana faharoa ny nanangonana an'ireo mpanjaka ireo dia hita izy tao amin'ny fahitana voalohany efa teo amoron'ny ony Eufrata. Fa talohany natongavany teo amin'ny ony Eufrata io zany le hoe ndrana le fanamaloto telo tahaka ny saoana dia nitety an'izao tontolo izao. Dia nanangona an'ireo mpanjaka ireo eran'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fahagagana mandaiky. Ny naniraka an'ireo fanamaloto telo tahaka ny saoana ireo dia tsy iza fa ny bibidia, ny drakona ary ny mpamina ny samboka. Dia samy nanangona zany ireo fanamaloto telo tahaka ny saoana ireo dia nentiny eo amoron'ny ony Eufrata. Fa tsy afaka nanao ninninona fa rehefa tonga ny anjely fahenina ritra le rano namboarina ny lalana nipita amin'izay ry zareo. Rehefa andeha izy ipita dia voalaza ny 19 fa hoe hangonina ho any amin'ny tany antsoina amin'ny teny hebreo hoe Aramageddona ireny. Eny ary io farana aloha zay fizarana voalohany amin'ny Aramageddona zay le natonga ny teny hoe tsy vitandray mandeha ty Aramageddona ty endriky ny fahitana aloha zany zay nambara taminareo zay. Endriky ny fahitana zany hoe fanazavana araky ny tantara voasoratra ny toko sy andininy fotsiny. Amin'ny fotoanantsika aorianan'ity androany ity dia omenanao amin'izay ary ny hevitry ny fahitana. Dia mety izay fotsiny ray aloha no voajerintsika amin'ny fizarana faharoa dia mety any amin'ny fizarana fahatelo any zany zay tsika vao tena afaka mijery hoe inona marina ny tena zavatra ambaran'io loza fahenina io. Tapitrary ny fotoanantsika efa dia misaotra anareo naritra nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany indray. Samita in'Andriamanitra ary pastoera fitiavana herinirina manao veloma finaritra ho antsika tsirairay avy.
fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina. Manana ny zava-miafina, manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Aza adino ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao.